fito andro ao a dia ny tany isina ozy izy a ra isan'andro a mandritra ny fito andro ihany koa miaraka amin'ilay fitendrena izay dia ny tany isinina dia ny tany isinina ra isan'andro mandritra ny fito andro ao dia mitsindrona daholo ireo mijanona kely aloha ny 5 andro a izay vao manao an'ilay vabakoka tapa maraina tapany hariva 3 andro dia metronidazole roa maraina 2 hariva 5 andro izay dia mijanona kely indray aloha ny 5 andro izay vao manao ny timacromisiny ity a ray maraina ray hariva 5 andro. Mikarakara campagne de lutte contre le diabète koa zahay tao amin'ny dispensaire Karantanimena tamin'iny volana novembre ray manontolo iny nandritra ny andro fiasana zany hoe nanomboka ny 3 novembre jusqu'au 28 novembre ny tokony anaovana azy a dia ankoatra ny sabotsy alahady zany dia tsara fanomboana moa iny campagne iny a mandrapatonga ny 26 novembre izay fotoana nazahoana ny lettre nazahoana ny arrêté ministériel navokatona ny dispensaire Karantanimena dia arak'izay mandrapatonga ny 26 novembre iny zany a dia nizotra soamantsara ny campagne izay natao tao amin'ny dispensaire Karantanimena dia noho izy nizotra soamantsara zay dia nazahoana statistique vitsivitsy izay vita talohan'iny fahazahoana ny arrêté iny zany dia arak'izao manarak'izao zany fandehan'ny statistique voalohany indrindra aloha zavatra tiana ambara raha ohatra ka test de dépistage no neverina natao miaraka amin'ny traitement ireo olona dépisté dia tsy arak'izay zany ny fandehany fa nizara roa ny olona tonga tao vaky sasaka eo zany ny karazan'olona tonga tao dia ireo tena nanao dépistage tokoa dia avy eo ireo efa fantatra hoe diabétique fa tonga ny antony roa amin'ny ankapobeny mba ireprendre amerina anao indray ny traitement izay efa najanona fa no mifanentanana natao ny dispensaire Karantanimena dia vonona zany ireo olona ireo hoe andray ny fitsaboany fandraisana tanana ny fahasalamana indray dia ny karazany faharoa ireo olona izay fantatra diabétique fa mbola tonga tany zany dia tsy afa-po tamin'ireo fitsaboana izay niraisiny teo aloha izy dia anandrana fitsaboana miaraka amin'ny spiruline hijerena izay vokany tao anatin'ny 12 andro no nahazahoana an'io isa 19,900 dikan'izay eo amin'ny 100 isan'andro zany no isan'ny olona tonga nijery ny tany siramaminy nandritra ny campagne iny en moyenne ny fomba nanantentananay azy moa dia voalohany izay olona tonga talohany amin'ny 9 maraina no niraisiny ny tena antony lehibe nanaovana izay dia mba tsy hampisy an'ilay hoe tafinana satria nona tsy hampisy an'ilay hoe fahinam-panafody dia eo ihany koa ny antony manokana mba tsy hoe be dia be tsy ho araka ilay olona zany satria zahay prévoir 150 no zaka nisan'ny mpiasa amin'ny dispensaire mijery azy maraina mandrapatonga ny eo amin'ny 7 eo satria amin'iny zany no mbola fiable les résultats dia en moyenne moa zay 100 par jour zay fa tamin'ny voalohany ilay izy olona 20 ohatra mbola betsaka ny tsy nafantatra 20 30 herinandro voalohany zany latsaky ny 50 eo manomboka herinandro faharoa izy mitombotombo eo amin'ny 100 en moyenne herinandro fahatelo izy tafiakatra any amin'ny 50 isan'andro eo na mihoatra aza indraindray dia tao anatin'izay isa 19,900 zay tao anatin'ny 3 herinandro dia nizara toy izao zany ny isan'ny olona misy diabète sy tsisy diabète tao
700 isan'ny diabetika ny olona hita hoe misy diabety zany hoe manomboka eo amin'ny 7 millimole par litre mifatrany siramamina milatsak'izay a tsy confirmé araky ny convention tsy confirmé diabétique izy apetraky ny olona foana zany zay fanontaniana zay hoe spirulina be ny base ny fitsaboana ny fitsaboana zany ho anay manokana tsisy baziny zany hoe zao ny baziny na ty ny baziny fa ny zavatra rehetra atao amin'ny tambatra vita tsaka sy andavany izay ny antoko fahasotanan'le olona fa raha apetraka hoe ty ny baziny dia manjary négligé zany ny zavatra sasany nefa ny tsisy zavatra tsy manandanja ao anatin'ny fitsaboana diabety manomboka any amin'ny sakafo io sakafo maraina sakafo atoandro sakafo hariva any amin'ny fanatanjahantena io maraina sy au cours de la journée sy ny hariva ny torimaso io zay ireo zavatra telo zay voafehy ao anatin'ny hoe mesure hygiène diététique nareo fotsiny arana vita dia zava-dehibe fa nareo koa ana tsy vita dia zava-dehibe spirulina moa ao anatin'izay régime zay ny sakafo zay dia ankoatran'izay le courage le herim-po sy herin-tsaina entina miatrika an'le aretina sy le herim-po sy herin-tsaina vonona ny hoe andresy an'le aretina dia vonona ny aina tsara dadalana matanjaka mahantritra 27 taona any ho any zay dia zay zao a tafiditra anaty mesure hygiène diététique ilatsika mesure hygiène diététique ny base sans médicament tsy makaizy zay raha diabety vao manomboka izy dia vita an'izay fa raha vao diabety efa lasa lafo izy dia tsy vita an'izay dia tsy maintsy ampidirina médicament dia médicament tsy afaka lazaina koa nefa hoe base fa izy ireo mitambatra zany vita ara-dalàna zay no antoko ny fasotrana le vita ara-dalàna zay koa ny fanalana maso any koa zany mbola zava-dehibe betsaka koa zany zay mpitsabo na za zao taloha mbola voavoaka ny anatra dia mbola tsy ampy expérience dia omena fanafodiny diabety le olona dia any afaka ray volana miverina fa ny expérience nafantatra fa tsy mety raha voatra zany kay tsy hoe mahay manoratra anara-panafody dia réussir ny traitement iny fa mila sady mahay manara-maso an'le olona koa sy manome courage an'le olona anara-maso an'iny isanandro isan-kerinandro dia manamboatra ny dose ny fanafody en fonction ny fihenan'le fatrasilamamy satria raha maholo zany fitsaboana dia miamiena hatrany le fatrany silamamy dikany miamizotra makany fahasitranany hatrany le olona zavatra tiako ambara zany ho fehin'izay résultat vitsivitsy hita tamin'ny campagne izay voalohany indrindra dia izao amin'izao fotoana tsy ny diabety manaranaka ntsony no diabety hita betsaka eo amin'ny fiarahamonina eto amintsika mianakavy eto zany fa diabety type 2 azo avy amin'ny tsy fampiasam-batana azo avy amin'ny tsy fanjarin-tsakafo azo avy amin'ny tavy be loatra ao amin'ny vatana lasa olona vitsy kely zany sisa no misy diabety azo avy amin'izay hoe manaranak'izay ny dikany dia zao ny fitandremana ireo zavatra rehetra vao lasa mahatonga diabety ireo dia tokony ezahana satria aleo mitandrina zay tsy hovoan'ny diabety aloha toy izay ny diabetika rehefa aveo ray zay dia faharoan'izay tsy zavatra mahamenatra zany ny diabety amin'izao fotoana izao na iza mety tsy mahavita manao fanatanjahantena no fahasarotan'ny fiainana na iza mety ho lasa matavitavy noho ny ohatra hoe fanabeazana azy natao vehivavy noho ny hoe fiainantsika amin'izao fotoana zao tsy mampiasa sport fa mbola zaza raha dia efa eo ambony latabatra foana tsy mahamenatra zany iny dia tokony tsy mahamenatra koa mitsabo an'iny dia tokony tsy mahamenatra koa hitan'olona hoe manahitena satria mety hoe diabetika tsisy mahamenatra zay dia aleo na mahamenatra le izy aleo miaritra n'izay henatrizay dia salama tsara rehefa aveo dia tsy diabetika tsony rehefa aveo toy izay menamenatra dia aveo hoe maty fa nanao ohatran'izao olona hoe tapaka lalan-drà na hoe jamba ranona
satria tena mafy amin'ny olombelona le jano. Dia ho an'ireo le manaranaka ny vatan'olombelona io zany a afaka hatsaraina foana io. Ny fanatsarana azy tsara indrindra dia any amin'ny fitomboany aretina foana. Dia ny mbola vao manomboka any mbola zany zany le olona manana hérédité na diabète dia fa tokony jerijerena matetika dia tokony taizaina le fahasalamana amin'ny alalan'ny fampiasana sakafo, amin'ny alalan'ny fampiasana spiruline ohatra. Dia amin'izay rehefa lehibe mety nataontsika hoe isy aza le izy nataoko hoe fa taratara nanomboana an'le fikolokoloana vatana tsy vadika diabetika dia mba tsy le grave be reny. Fa misy nge fianakaviana ka tena tsy midepasy an'io 40 ans io dia maty daholo e. Fianakavian'olona diabetika misy zany. Dia ny manaraka an'izay dia rehefa fantatra reny zavatra trangana symptôme signe na diabète reny dia tokony tsy misalasala foana zany manantona anay mpitsabo mitsabo ny diabète satria zavatra azo sotranina soamantsara io. Aleo izy vao manomboka sitrana soamantsara toy izay efa lasa lavitra dia sady lasa manao dépense be dia be no tsy ho sitrana akory dia avy eo le taova sy mbainy iny koa tsy ho tapaverina aminao intsony satria ny zavatra simba namboarina efa réparé tsy mitovy amin'ny zavatra vaovao original tsy simba nofinanofy. Dia ny fahatelo farany zahay ekipa dispensaire ekaran-tanymena tao an-tanymena zany izay nahazo an'izay traikefa zay dia vorona foana zahay isan'andro anampy ny mpiarabelona aminay rehetra eto Madagasikara, ny malagasy rehetra na eto Antananarivo na any amin'ny faritany anoro hevitra anome fitsaboana mahomby indrindra hiaditsika amin'ny diabète izay lazaina fa manao epidémie eran'izao tontolo izao io. Ny traikefa rehetra nanananay dia manampy anay mahita fahombiazana kokoa hatrany isan-taona isan-taona dia aza misalasala zany raha ohatra ka mihevitra hitady an'izay. Zay nefa tsy midika hoe aza hoe miandrasa tonga aty aminay aty amin'ny centre médical Maristella vao mitsabo teny, tsy izay no tiana ho lazaina. Raha ohatra ka tsy afaka mankaty dia betsaka foana ny dokotera sa mitsabo ny diabète. Lazaiko sa satria betsaka ny dokotera tsy sa mitsabo ny diabète io akory noho ny fahasarotany fanaraha-maso azy. Dia misy koa ny institution hafa mitsabo ny diabète, misy ny olona samy mitsabo an'io dia izay asitrana antsika aingana sy asitrana antsika tsara soamantsara zany izay ny atao fa izay ny tanjona. Zahay tsy inona tsy ahasahana ny malagasy iray manontolo, tsika misy 18 millions tsy ho vitanay rery.